Klasy tompoko vavy tonga soto anatin'ny fandarana arena sarobidy ny fahasalamanantsika eto amin'ny TV Bresse Mada. Miaraba ny mpijery, miaraba ihany koa ny vahiny, dia tsy iza koa fa ny docteur Jean-Claude Ratsimovony izay mianakitra ny centre médical JCR. Miaraba anao tompoko. Alamadoritsika dia miaraba ny mpijery androany makasitraka. Ya, arak'izay moa tontolon'ny fitsaboana no resantsika tao anatin'izao fotoana izao. Ampatsiahivina mpijery tokoa zany hoe inona tokoa moa zany centre JCR zany docteur, inona avy ny zavatra tena hoe servisy omena na ny fitsaboana amin'ny ankapobeny atolotra ho an'ny mpijery antsika. Ya, izy io moa zany le centre JCR na groupe JCR dia amisahana karazana asa orinasa maromaro ary anisan'izany le hoe bioclinique Futura. Maninona moa no atao hoe bioclinique Futura satria resaka fitsaboana amin'ny alalan'ny hery fiarovana na ny énergie défense naturelle ao anatin'ny olombelona. Io zany tena azo lazaina hoe vozona ao amin'io centre bioclinique io dia ny fandraisana ny olona rehefa mety tsy salama izy na dia salama ihany koa satria ny zava-dehibe amin'ny fahasalamana dia tsara no tsy marary mihitsy araka ny fitenin'ny gasy aloha misoroka zay mitsabo ary nefa ny fahasalamana ny zava-dehibe indrindra ny voaloka reny. Raha tsy misy ny fahasalamana tsisy zavatra afaka ataontsika mahitsy na manana inona tsika na manana inona, ka zay zany ny zava-dehibe zay tokony ho tsaroana izay fahasalamana ny vatana fa tsy ny vatana ihany fa tsika misy ny vatana, misy ny saina, misy ny fanahy ary fa salama daholo ireo karazana zava-misy amintsika ireo dia zay ny azo lazaina hoe tonga lafatra ny fiainana eto amboniny tany. Amin'ny ankapobeny misy le hoe alternative naturelle io ihany koa traditionnelle, inona no azo ambara mahakasika an'izay fantatra ampijery? Ya, ny médecine alternative zany dia fitsaboana akoatra ny fampiasana akora chimique na produit synthétique zany produit médicamenteux. Médecine alternative dia mampiasa zavatra rehetra amin'ny zavaboary ka ahitanao zany le hoe médecine énergétique zay lazaiko teo ao anatin'ny olombelona dia misy hery mikoroina ary io hery io dia ndraindray matanjaka, ndraindray malemy. Dia ava malemy izy dia mety mampatonga aretina isan-karazany. Dia io zany mila ampiakarina le énergie io na le hery ao anatin'ny vatana io. Fa eo ihany koa amin'ny médecine alternative misy fampiasana karazany maro, ohatrany hoe homéopathie zao dia fitsaboana miala amin'ny zava-maniry zay pozina amin'ny voalohany fa rehefa ahodina izy dia lasa mivadika fanafody azo hitsaboana ny aretina maro. Dia ohatran'izany koa ny aromathérapie zay ao anatin'ny médecine alternative zay fampiasana menaka manitra na huile essentielle. Ireo moa zany dia efa atsika manana karazany be dia be ihany koa eto Madagasikara ary azo ampiasaina ary mahery dia mahery vaika mihitsy ny huile essentielle na ireo menaka manitra ireo satria 2 gouttes na 3 gouttes no raisina dia efa manana impact be dia be misy vokany any anatin'ny vatana ny olombelona any. Eo koa ny fitsaboana amin'ny otra na massothérapie, massage isan-karazany, misy misy acupuncture zany ao anatin'ny médecine alternative daholo. Ary ny médecine traditionnelle zay voalazanao tao koa dia ao anatin'la médecine alternative saingy mampiasa izy azy hoe médecine traditionnelle dia mampiasa fahaiza-manao sy ny
akora malagasy ny zavaboary malagasy be de be tokoa no misy eto azo anasotranana karazana aretina maro de maro ary zay eto amin'ity centre bioclinique ity de mampiasa an'izany médecine alternative voalaza tetsy ambony tetsy zany fa na de zany azy de misy miaraka amina centre médical araka ny voalaza zay de misy base plateforme médecine moderne ny au centre io ka misy docteur misy manao médecine générale misy manao spécialité ary manana ihany koa zay laboratoire fitilina na laboratoire d'analyse biologique afahana mijery ny olona dia avy amin'iny nafahana mametraka protocole zany hoe ty hitsabona an'ity na ty hitsabona an'ity araka an'izany ihany koa de manana an'izay fitirina toy ny échographie sy écho cardiaque écho rehetrarehetra azo lazaina hoe misy ny fitirina zany ao aminay miara-miasa amin'le médecine alternative ka tsisy hoe sarahana izy io fa mitambatra fameno ary zay no azahoana fambiazana lehibe de lehibe ho an'ny olona zay makao aminay io tsy ahivina fa mbola mamerina fa tsy hoe olona marary any akory no mahazo manatona anay fa na olona karakara teny anao karakara vatana tsara tsara va tamin'ny solo taloha de reny mpitsabo ny empereur reny de natao mba tsy aparary le empereur fa raha marary l'empereur de lazaina fa tsy mahay zany le docteur mpitsabo azy fa nefany le fomba fijery mihitsy ny tokony raisina hoe tsy avela marary tsika tsy tonga am'le arety mandoza fa de mbola salama tsara salama ratsy de manatona ny centre ary afaka raisina en charge hoe inona sy inona ny azo atao amin'io olona io ireo karazana aretina hoe sarotra sanana reny ve manahoana ny makasika azy dokotera azo atao tsara mitsabo zavatra tsara fantatra aloha de zao ny aretina eo ihany misy aretina moramora misy aretina eo ihany misy aretina mandoza aretina azo lazaina hoe tena gravy kanefa ny zava-dehibe amin'le fitsabona amin'ity médecine alternative ity de mifitsonjovana n'le hery ao anaty satria ao anatytsika ao de misy hery mpiarovana misy hery mitsabo ny zavatra tsy mety ary io azo lazaina le système immunitaire na défense naturelle izy io ndraindray araka ny favoalazako tao tao hoe ndraindray izy io faible malemy ndraindray izy io mafy ary mahery vaika ka na aretin'inona raha miasa tsara io système immunitaire io de voatohatra le aretina ary io no tena zava-dehibe aminay tsy hoe le fitsabonan'le aretina zao na aretina zao fa mifampiakarana n'le hery izay hitsabo anao satria io no mitsabo anao ohatra ianao zao ataontsika hoe misy fery avo misy fery azy iny na zavatra miseo tonga daholo ny microbe na parazita na germe trany de tahiditra ao anatin'ny tenanao fa etsy andaniny ao koa le hery miaro anao vetivety eo izy de mandefa ohatrany hoe maramila na gendarme hiaro an'iny hery iny de iny no miaro an'le azo lasaina le agression aty avelany zany ka hitanao misy hery eo zany misy mpitsabo anaty eo zany ary iny no apina atosika zany iny hery fiarovana naturaly iny aiza zany toerana ahitavanareo misy karazana ivitoerana manakaiky vahoaka ve any anivo mifaritra ihany ko sa misy anay araka le lazaiko tao hoe le groupe JCR misy orinasa maromaro mitondra an'izany
hevitra fomba fijery amin'ny fitsabony zany a de manana zay anyvaniala zay misy raha Madagasikara manana zay n'le hoe green zay afana ihany koa amitsapitena sy maka hery maka aina misy raha Madagasikara ary voaingana de voaingana mihitsy a zay navoakanay tamin'ny nisy an'le salon Comeza teto nisy ny firenena 12 ary nampisehoanay an'izany a hoe tsika malagasy de tsy lozan'ny toetrandro fa mba mandroso ihany koa de nanao zay an'le hoe médecine digitale zany hoe karazana borne izy io a de azo atonina de manontany ianao amin'le borne digitale hoe zao ny mahazo ako a de mitape zany a de avalindreo le izy hoe zao azy ny torevitra amenanao ohatran'ny intelligence artificielle zany a fa amitsika malagasy ohatrany zay zavatra zay ary iny borne digitale iny de ho aparitakay raha Madagasikara de mahazo an'iny na izy a manatona an'le borne fotsiny de efa mahazo torevitra na conseil zany a ahafahany mampiasa indreo fitsabona alternatif reo. Ia isaorana moa zany docteur Ratsimivony Jean-Claude nitondra zay fanazavana mikasika ny tontolon'ny fitsabona izay amin'ny manaraka tsika andray loha hevitra mikasika an'ireo karazana aretina sy zay tsara ho fantatra moa momba ny fahasalamana naka nambarany ty hoe tsy voatery ny marary ihany fa na ny salama aza dia afaka manatanteraka zany fanarahana fitsabona zany fa dia izany koa manakatona ny fiarahantsika isaorana anao tompoko nanaiky vahiny fandarana mametraka ihany koa ny manapitafa ho amin'ny manaraka indray ho atsika ampijery mankasitraka tompoko mankasitraka de misaotra indrindra tompoko.